Ny iray anarantsika zao dia iran'ny besa sy bodo ny lohateny ny mifankaty. Tonalité C majeur. C, D, E, F, G, A, B, C. Zay. Dia ny intro D mineur 7 ny anomboana azy. D, A, C, F. Ty C ty mahatonga anazy mineur 7. Dia rehefa eo makany amin'ny C miaraka amina basina E, E, G, C, E. C majeur miaraka amina basina E. Dia asina aina moa note anankiray fotsiny. D, ok, zany. Ok. Dia ny accord manaraka A mineur 7, A, C, E, G. Afaka asianao E koa tratinao. Ty G ty mahatonga anazy mineur 7. Dia tendrena indray le C iny dia makato amin'ny A ianao zany. Dia ny manaraka makany amin'ny D7. D, A, C, D, F dièse. Ty C ty mahatonga anazy 7. Ok. Dia rehefa eo G7. Okay. G, B, D, F. Ty F ty mahatonga anazy G7. Zany. Ok. Dia C majeur. Dia zay le intro ray manontolo. Ok. Dia mijanona eo ihany rehefa hanomboka hira le tonony voalohany amizay. Zay rehetra, zay. C majeur efa hitantsika ty. Dia rehefa eo D mineur 7 efa hitantsika koa ty. Nantenaina. C miaraka amina basina E efa hitantsika koa ty. Ok. Dia ny accord manaraka F majeur. Na ato. Zay tianao mety tinga mantsara kokoa. F, F, C. O fiono nampo. C majeur. Ok. Dia mijanona amin'ny C majeur eo ihany. Dia nanjary. D mineur 7. Ravamaina. C miaraka amina basina E zany verina le accord teo reny. Dia eto misy accord anankiefatra mifanesy. Ny basinao esorina. Dia makato amin'ny A ianao dia lasa mineur 7. C. Zay fotsiny ny iraina amin'iny. Dia rehefa makany amin'ny G sus 4. Eo amin'ilay afoy. Afoy. G, C, D. Ty C ty mahatonga anazy sus 4. Ok. Sus 4. Dia rehefa eo D7. Avoko. Efa hitantsika le D7 ty. Avoko. G majeur. G, G, B, D. Ok. Le G sus 4 iny afaka minao moa raha tsy tianao feony iny dia zay heninao no tendreo. Afaka ohatra hoe atao D7 miaraka amina basina F dièse zao iny ohatra hoe. Dia nanjary ravamaina sy afoy. Sy afoy. Tonga dia atao D7 fotsiny. Avoko. Na hoe sy afoy. D7 miaraka amina basina F dièse hitanao. D7 miaraka amina basina F dièse. Ok. Zany manana choix ianao eo. Na afaka atao tonga dia F dièse dimy koa le izy. Sy afoy. F dièse AC. Avoko. Zay heninao tendreo. Ok. G sus 4 moa no nasehoko tao dia satria iny ny heniko. Ok. Dia rehefa avy eo miverina C majeur indray.
fandalova dia tia misy akôry vaovao G7 miaraka amina basina D dia G B D7 ohatran'izao zao G7 ty F ty mahatonga anazy 7 ok dia rehefa asina basina D ok dia eo ndray koa raha maheno zavatra hafa ianao dia zay heninao nitendreo raha ohatra ka mbola D mineur 7 ny heninao dia zay nitendreo fa ny anahy zavatra hafa ny heniko ohatrany G7 miaraka amina basina D araka ny teneniko teo G7 basina D ok fandalova neto antany C miaraka amina basina E efa hitantsika iny dia rehefa eo tsy mba hoe F majeur hoe dory E7 E G dièse B D E ty D ty mahatonga anazy 7 ok dia rehefa eo akôro efatra mifanesy ok dia rehefa eo F majeur ok nato efa hitantsika ty fa le F ty fotsiny atao aty ambony aty ok C C miaraka amina basina E dia rehefa avy eo na atao aty ambony aty le G zay tianao ny G miaraka amina basina B B G B D G miaraka amina basina D ok izay C majeur ok zay ok dia tazomina le C ato io le GCE dia rehefa maka atao A ianao dia lasa A mineur 7 ny mi fa D7 mi fa efa hitantsika ty K G7 ty ok C majeur ny mi fa ka ty zay dia miverina dia makany amin'ny tony faharoa izy ny accord rehetrarehetra mitovitovy daholo somary misy variation kely fotsiny C majeur tsy misy fanay ok ohatra mbola mitovy dia rehefa eo G7 miaraka amina basina D ok tsy misy fanay efa hitantsika ty azo inona C miaraka amina basina E dia rehefa eo afa-tsy Jesosy C majeur B G miaraka amina basina B fity G majeur dia rehefa eo am'le eny satria D mineur 7 eny satria dia ACF efa hitantsika ty dia rehefa eo G majeur fa miakatra le G ato G D B D G tato izy zao dia ty alefa ty eny satria dia rehefa eo C majeur izy tety C majeur dia rehefa eo A mineur 7 ok dia eto indray le nahitireo G sus 4 dia araka ny teneniko teo le G sus 4 ty raha zavatra hafa ny henao afaka atao ato na afaka atao tonga dia D7 zay henao nitendreo ok nahitireo tsirariny D7 dia rehefa eo am'le rariny G majeur ok dia tony fahatelo tovitovy ihany le izy hatraminy hoe G7 miaraka basina D kibonona efa nanjo azy tia G miaraka amina basina B ihany fa nasiko an'le A ty izy dia lasa AD9 na AD2 ok tety G majeur dia eto efa hitantsika koa ty accord ty fanoreseny iny D mineur 7 tsisy accord vaovao ohatra eto aloha
dia avy eo G majeur ny tany dia eto C majeur izy taloha fa ohatrany C miaraka amina basina eo ny henoko eto raha tsy tianao zay dia zay henonao no tendreo atao C majeur ny tany A mineur 7 ok dia eto misy filirony kely accord telo hitondra so iny D7 ok fahitantsika ty dia eto misy accord vaovao C dièse 7 na D bémol 7 zay tianao hiantsona anazy C dièse G B C dièse F ty B ty mahatonga anazy C7 ok C dièse 7 dia rehefa eo C majeur ok zay rehefa mihaino an'le hira ianao nazary tamin'ny voalohatra ny somary voafitaka kely mivalana ve le hira na tonga ny tianisy an'le fa rehefa nefa an'le izy rehefa nihaino an'le hira miverina misy partie an'le hira ny rindrina any miverina indray le C dièse 7 iny dia zay na tonga nanino hoe tena zay ny tiany be satendrina tamin'iny zany fa tsy hoe nivalana le izy le hoe ohatran'izao izy tsina rehefa ampianao ok tena zay le izy fa tsy hoe mivalana le hira dia zay le hira ray manontolo rehefa avy eo miverimberina daholo amin'izay ny accord eny ary aloha fa dia mazotoa